misaotra amin'ny tompontsika ny amin'ny fotoanandroany fahasoavana indray no ahafahana mifampizara amintsika tsirairay avy manaraka an'izao fandarana izao. Nous remercions le Seigneur pour ce moment béni où nous pouvons faire un partage. Dia ho azy ny voninahitra. Que la gloire lui revienne. Ary manona ny fiadanany Yoshua Mashiach ihany koa ho antsika tsirairay avy. Et je prononce la paix dans Yoshua Mashiach pour chacun de nous. Ny teny ifampizarantsika androany dia misy lohahevitra ny amin'ny izay tena hoe ilaina ary ihany koa hoe tsara ananantsika amin'izao hazakazaka amin'izao lalana irahantsika amin'ny Yoshua zao. La parole que nous allons partager aujourd'hui, il y a un thème dont nous avons vraiment besoin en ce temps de parcours avec le Seigneur, de course avec le Seigneur. Donc c'est par rapport à la persévérance, à l'endurance. Rehefa miresaka sika hoe fiaretana dia ny tonga ao an-tsaina voalohany dia hoe misy zavatra mafy ao zay. Quand il s'agit de l'endurance, ce qui nous vient en premier dans l'esprit, c'est qu'il y a quelque chose de difficile à traverser. Resika ny Romaina toko faharoa ambin'ny folo ny andinin'ny faharoa ambin'ny folo. Prenons Romains 12, 12. Dia milaza amin'izao hoe où c'est écrit Romaina toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny faharoa ambin'ny folo. Romains 12, verset 12. Dia izao ny voalazany hoe mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana. Soyez joyeux dans l'espérance, patient dans la tribulation, persévérant dans la prière. Mifalia amin'ny fanantenana, averiko ihany, miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana. Et je répète, soyez joyeux dans l'espérance, patient dans la tribulation, persévérant dans la prière. Eto ny apôstôly Paul dia mizara miteny izy misy torohevitra vitsivitsy moa nyresahany ao fa anisany hoe arak'izay nizaka hoe lohahevitra hojerentsika ny amin'izay resaka hoe fiaretana zay. Donc ici, l'apôtre Paul nous parle de plusieurs sujets, mais je voudrais surtout insister sur la patience, l'endurance. Matetika mantsy eo amin'ny lalantsika izay mpianatra Yoshua. Souvent dans notre chemin en tant que disciple de Yoshua. Izay veriko fa hoe tsy mahagaga antsika ihany tsony. Et je pense que ce n'est plus étonnant pour nous. Dia hoe natao handalo fahoriantsika. C'est que nous devons passer par les tribulations. Ary matetika ara le izy mandalo satria misy karazany be da be ao. Et ça passe et il y a différentes sortes de souffrances en fait. Izany hoe raha ohatra ka hoe tetezana izy donc supposons que ce soit un pont. Dia tsy hoe tetezana anankiray lava be fa tetezana maro isan-karazany. Donc ce n'est pas un pont long d'un seul trait, mais de plusieurs sortes. Satria misy taona mivoaka kely amin'le izy Et peut-être que de temps en temps nous sortons du pont. Fa ny lalana zany dia efa iny tetezana iny foana. Tetezana moa izy amin'ny teny malagasy ho antsika. Mais on sait qu'on va toujours traverser en fait ce pont. Et en malgache, c'est traduit par pont. Tunnel angamba izy amin'ny teny frantsay. Zany hoe rehefa jerentsika izy dia zavatra maizina. Ohatrany hoe maizina dia mila jiro. Mais la vraie signification en fait, c'est que c'est un tunnel où c'est vraiment sombre et qu'on a besoin de lumière pour le traverser. Dia raha isika rehefa mandalo amin'izay tunnel izay sika dia matetika ny tonga ao an-tsaina voalohany dia oviana ary avy mivoaka an'ity tunnel ity. Et la plupart du temps, c'est quand nous traversons ce tunnel, ce qui nous arrive en premier dans la tête, c'est quand est-ce que je vais sortir de ce tunnel. Ary tena iraha malalo zany satria zavatra iainana isaky ny misy zavatra ampandalovan'ny tompo atsika dia ny mamaika aloha dia hoe ahoana mivavaka ataontsika voalohany indrindra dia hoe Yoshua
mivavaka mba hoavoakanao anatin'izao lalan'izao, mivoaka mba hoavoakanao anatin'izao maizina mandalo, na hoe fizahan-toetra, na ihany koa hoe fakapanahy. Izay ivoahako ato haingana zany izay foana no ohatran'ny hoe tonga dia mahamaika antsika. Et dans un premier temps, ce qui nous vient en tête, en fait, c'est de prier le Seigneur pour qu'il nous sorte rapidement de ce tunnel. Quand est-ce que je vais pouvoir sortir de ce tunnel, de cette obscurité? Izay tsy misy mahadiso antsika satria tsika moa mivavaka manana dada tia be antsika, sady tena hoe mahatsapa ny anisan'ny fatsapantsika any anaty lalina, dia izay hoe tsy diso zany tsika raha manao an'izay vavaka izay. Et nous n'avons pas tort si nous prions dans ce sens-là, parce que nous avons un Père qui prend soin de nous. Et voilà. Amizay hoe ao anatin'ny hoe amampadadantsika an'azy zay nefany dia izy mahalala hoe manino tsika tsy maintsy mandalo le tunnel, na le hoe le tetezana araka lazaina teo, na le hoe karazana lalana misy maizina, misy zavatra tsy tiany nofontsika, zay angamba ny afaka tsorina. Et justement, parce qu'il est notre Père, donc il sait par quoi il va nous faire passer. Et en général, notre chair n'aime pas ce chemin-là. I raha malala ary tena tsapa fa tsika nofontsika le ataoko hoe le natiora mpanota izay nomboan'ny Yoshua teo amin'ny hazo fijaliana. Et nous savons tous que notre chair, cette chair qui est la nature pécheresse, qui a déjà été clouée à la croix avec Yoshua, elle n'aime pas souffrir. Quand nous regardons ce qui se passe dans le monde, tout est fait pour que notre chair soit à l'aise. On fait tout pour que cette chair ne souffre pas. On fait tout pour qu'elle prenne du plaisir. On donne ce qui est agréable aux yeux, tout ce que la chair désire, tout ce qu'on désire. Et tout ce qu'on veut vraiment éviter, c'est justement la souffrance. Ce qui fait mal. Izay averiko ihany hoe tsy diso tsika raha hoe mizay satria ohatran'ny hoe za moa tsy teny hoe normal ilay satria izay hoe raha natiorantsika zany dia tsy mahazaka an'izay ary mitady foana, izay mampatonga hoe misy ny dokotera, misy ny zavatra be dia be satria le fanaitainana sy le zavatra mety hoe mampahory mihitsy zany tsy tiana fotsiny tsotro izao. Et je le répète encore, nous n'avons pas tort si nous voulons sortir de cet état-là, parce que c'est pour ça aussi qu'il y a les docteurs qui apaisent les douleurs. Mais si maintenant nous allons nous concentrer sur l'état d'esprit de Yeshua, son point de vue, si vraiment il connaît l'humanité, nous, qu'il a créé, pourquoi alors il permet cette souffrance, cette tribulation? Parce que c'est lui qui nous a créés. Et il sait pertinemment tout ce que nous souffrons. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'il a un objectif, un but pour chacun de nous. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, que la tribulation fait partie du chemin que nous devons emprunter. Et pour simplifier les choses, c'est notre allié. Et comme ça, donc elle est toujours présente. À un moment donné, le Seigneur, il va attendre de toi que tu comprennes
mais pas dire à chaque fois quand est-ce que je vais sortir de cette tribulation, quand est-ce que je vais sortir de ce tunnel. Zay mampatonga antsika miverina ary mamaky an'ilay Romaina toko 12 andininy 12 teo hoe C'est pour ça que nous allons lire de nouveau dans Romains 12, le hoe miareta amin'ny fahoriana. là où c'est écrit il faut être patient dans la tribulation Ou endurer. ou endurer la tribulation. Izany hoe ny eo amin'izay le resaka le hoe miaritra zay ny tena tiana zaraina amintsika. Tiana zaraina amintsika mpiray-tam-po satria Donc le Seigneur, nous voulons vraiment partager aujourd'hui cet état d'esprit d'endurer. raha ohatra ka ny apôstôly Paoly arany no izay hoe ataontsika hoe tena anisan'ny niaraka betsaka tamin'ny tompo, ataontsika raha miteny vahiny izy atao hoe nisy exploit izy niaraka tamin'ny tompo. Oui, par rapport à l'apôtre Paul qui a vraiment vécu avec le Seigneur avec beaucoup de tribulations et qui a fait des exploits. Dia nefa rehefa tena jerentsika mihitsy nanamarika indrindra ny ataontsika hoe ny ministéran'i Paul dia ny fahoriana. Et ce qui a vraiment marqué le ministère de Paul, c'est la souffrance. Dia izy mihitsy no eto no miteny amintsika hoe miareta. Et c'est vraiment lui qui nous dit ici d'être patient dans la tribulation, d'endurer, d'être endurant. Dia raha nananatra ny Timothée ihany koa izy amin'ny Timothée faharoa. Et dans 2 Timothée, il a exhorté Timothée. Timothée faharoa toko faharoa. 2 Timothée 2, Dia ny andininy fahatelo. verset 3. Dia mbola miteny izy hoe koa miaritra ny mafiampy ianao tahaka ny miaramila tsara ny Yoshua Masia. Tsy misy mandeha miady atafika ka maningo teny ny amin'ny rahan'izao fiainana izao mba hahafaly izay efa nifidy azy ho miaramila. Zany hoe Oui, je vais lire alors. Toi donc, souffre avec moi comme un bon soldat de Yoshua Mashia. Nul qui va à la guerre ne s'empêtre dans les affaires de la vie afin de plaire à celui qui l'a enrôlé comme soldat. Zany hoe anisan'ny tena toe-po ary heveriko fa tena hoe toetra ananantsika ary tena hoe tokony ananantsika dia izay hoe mila miaritra izay tsika. Misy fotoana zany ny tompo mety efa mba miandry amintsika hoe ty zanako ty omeko fahafahana izy mba hiaritra amin'izay, mba hovaina amin'izay ilay vavaka, mba tsy atao tsony hoe Yoshua avoahita ato amin'izay za efa te ohatran'izao Yoshua za zao satria. Et je pense que nous devons maintenant avoir cet état d'esprit de pouvoir endurer ce que le Seigneur nous fait vivre pour les endurances, c'est que vraiment notre prière ne soit plus « sors-moi de ce tunnel », mais que nous sachions que nous soyons reconnaissants par rapport à cet état d'esprit d'avoir de l'endurance. Satria araka ilay lazaiko teo hoe raha namantsika isan'andro ny fizahan-toetra raha efa fantatritsika eo zany izy hoe tsy maintsy misy an'izay foana. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, si nous savons que être endurant, c'est vraiment un caractère que nous devons avoir. Raha ohatra tsika ka isaky ny zavatra lalovana dia izay foana mivavakintsika hoe avoahita ato Yoshua dia tsy miepita mihitsy les hafatra tian'ny tompo ampitomboina antsika. Donc si à chaque fois que nous passons par ce tunnel et que nous demandons à Yeshua de nous sortir de là, nous n'allons pas accomplir ce que le Seigneur veut dans notre vie. Tadidio fa ny tanjon'ny Yoshua amintsika tsirairay avy Souvenons-nous que l'objectif de Yeshua pour chacun de nous dans notre vie, dia hoe ho tahaka ny Masia c'est pour lui ressembler. amin'ny toetra, C'est pour être à son image par rapport à notre caractère, amin'ny fitondran-tena. par notre comportement. Ary tena izay moa ilay izy hoe ny zavatra rehetra efa haintsika le verset Romaina toko 9:20 ny zavatra rehetra dia miara-miasa hasoa Et nous connaissons déjà ce verset que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. ho an'izay tia azy. Pour ceux qui aiment le Dia Seigneur. tsy mijanona eo fotsiny ny verset iny Et ça ne s'arrête pas là, ce verset, fa mitohy izy avy eo hoe mais ça continue. On va regarder. ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa hasoa izay tian'ny Elohim dia izay voantso araka ny fikasany rahateo satria izay fantany rahateo no tendreny meloa koa hitovy endrika amin'ny zanany mba ho lamatoa amin'ny
raha lahany maro izy. Romaina toko favalo, andiny favalo amby roapolo, sy ny fasivy amby roapolo. Oui. Donc on va lire. Mais nous savons aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Elohim, de ceux qui sont appelés selon son dessein, parce que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né de beaucoup de frères. Zany hoe rehefa tena mijerytsika dia anisan'ny tanjona voalohany an'i Yoshua ampandalovany antony hoe andanatsika amin'io karazana fahoriana sy maro samihafa io dia izay hoe hitovy endrika amin'ny zanany lamatotsika dia Yoshua zany. Donc le premier objectif pour lequel le Seigneur nous fait passer par des tribulations, c'est pour que nous soyons à son image et que nous soyons à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né de beaucoup de frères. Zany hoe na inona satria miteny izy hoe ny zavatra rehetra. Donc ça veut dire que peu importe que toute chose qui se passe, dia tsika mety mahita anazy hoe fahoriana fa ny tompo efa mahita hoe amoahana ny endrika Yoshua amintsika zany zavatra zany. Nous allons peut-être penser, nous le qualifions comme de la souffrance, mais le Seigneur, il sait que c'est pour que nous soyons à son image. Dia izay nampatonga le hoe raha ohatra zany ka mpanao sary sikotra izy ka isaky ny mipetaka amintsika ohatra le ohatrany ahoana moa zany misy le ohatrany fankikisana iny zany ka mitsatoka amintsika le izy manomboka mikitika izy dia tonga sika dia manao hoe avoay tato. Donc c'est comme c'est celui qui nous taille, c'est la personne qui taille quelque chose, hein, et à chaque fois qu'il tape dans la matière, on va l'implorer pour dire sors-moi de là, ça me fait mal. Et la personne n'aura jamais l'image qu'elle voudrait avoir. Et c'est pour ça que ça devient un aller-retour. C'est pour ça que on vous dit de maintenant endurer, savoir endurer. Donc comme je le dis, nous n'avons pas tort si nous demandons au Seigneur qu'il nous sorte de cette situation. Tena hoe azoko lazaina ve miteny fier izy hoe mahatakatra le zanako. Mais je pense que maintenant le Seigneur, il attend plus de nous. Il sera plus joyeux si nous commençons maintenant à comprendre où est-ce que le Seigneur veut nous emmener. Dia manana an'izay toe-po zay tsika hoe ohatran'le miaramila le nitenen'ny Paul an'i Timothée teo hoe andao hiaritra miarao izy miaraka amiko a. Donc nous devons avoir cet état d'esprit, comme le militaire dont Paul parlait tout à l'heure, quand le Seigneur a dit, quand Paul a dit, oui, souffrez avec moi, endurez avec moi. Rehefa mijery tsinitsika ary le izy tena hoe na zavatra lalovana eo amin'ny fiainana miaraka amin'ny Yoshua dia. Mais quand nous regardons, même dans les situations que nous traversons avec Yoshua, satria nanomboka tamin'izany moa misy taona mivavaka rehefa mizatra tonga dia hoe zay zany ny tonga ao an-tsaina voalohany zany dia avoa eo anatin'izay apio a Yoshua. Parce que c'est comme ça, quand on endure quelque chose, la première prière qui nous vient, c'est sors-moi de là, Yoshua. Mais après, quand tu vois, quand tu remarques que c'est répétitif, na ny tompo ara zany mahita amin'izay hoe fa inona tokoa raha moa zany ny tena antony dia tena avy eo ianao tonga mihitsy amin'ilay ohatran'ny sadraka sy mesaka ary Abednego hoe izahay kosa aloha mpanjaka. Oui, après c'est pour que tu arrives en fait comme Shadrach, Abednego, Meshach. Oui, nous, Seigneur. Na tsy hamonjy anay na hamonjy anay ny Elohim anay dia tsy ekoaka eo amin'ny sary vongany mihitsy zay. Quand ils ont dit que même si notre Elohim ne nous sauvera pas, nous n'allons jamais nous prosterner devant cette statue. Zany hoe tonga eo amin'le hoe na iva na tsy iva zao olana zao. Donc nous allons enfin arriver à ce point-là où même si ce problème ne va pas se résoudre, même s'il va se résoudre,
dia zahay tsy hivadika amin'ny Elohim. Et nous n'allons pas nous détourner de Elohim. Zay le hoe na mety na tsy mety na hitoy le lalana ao anatin'le fizahan-toetra sy ny sisa dia efa tsy any amin'le hoe ny olantsika zany tsy any amin'le ahoana ny voahako tato ahoana. Donc nous avons enfin compris que même si le chemin continue dans la tribulation, nous avons enfin compris que nous n'allons pas changer. Dia zay mihitsy le izy hoe lasa manana an'izay faharetana izay zany ianao satria ny fiaretana rehefa misy an'izay fiaretana izay ianao dia azafady fa indrambo kely ny teny frantsay avy eo lasa manana stabilité ianao lasa ahoana moa zany olona tsy voahozongozona intsony zany ianao e. Donc nous avons enfin acquis ce caractère d'endurance. Et nous avons enfin compris que nous sommes dans une stabilité et on ne peut plus comment dire ça, faire balloter à gauche, à droite. Et c'est le but de Yeshua pour nous. Zany hoe na misy ny famonjena na tsisy ny famonjena na moka atsika ao anatin'ny olana izy na mbola holava ny tunnel na hoe tsy tsahatra mihitsy ary fatak'izay. Voilà, donc toute chose qui se passe, peu importe ce qui se passe, que le tunnel continue ou pas, qu'il y ait endurance, non, tribulation ou pas. Dia ny masontsika efa any aminazy ny antsika zany tsy le fivahan'le olana eo fa tena izy mihitsy. Donc nous avons notre regard fixé sur le Seigneur. Et notre souci, ce n'est plus ce problème qui va se régler ou pas. Ary zavatra tena mahafinaritra ao anatin'izay ary tena hoe ampatsiahifina dia zao. Et ce qui est bien dans tout ça, ce qui est vraiment c'est une espérance. Izy koa aneny manome atsika an'le fahasoavana fa atsika miaritra. C'est lui qui donne la grâce de pouvoir endurer la tribulation. Et c'est ça le plus important. Itsika mety mieritreritra ianao ve tsy manao an'izany misy fotoana ianao miteny hoe mizatra mafy ohatra mitonga dia tonga ianao dia mieritreritra hoe vitako ve zany. Oui, peut-être que nous passons par ce chemin-là quand il y a quelque chose que nous endurons, nous nous disons est-ce que je vais y arriver? Avy eo ianao rehefa tena hitanao hoe tsy manana izan'izy ianao fa mitodika amin'ny Yeshua dia mais après quand tu fixes le regard vers le Seigneur, dès là tu te rends compte que tu peux le faire par sa grâce. Dia zay no mampatonga an'le hoe miara-miasa amin'ny tompontsika ao anatin'izay itsika manaiky an'le zavatra ampandaloviny antsika. C'est pour ça que maintenant nous devons accepter ce qu'il nous fait vivre. Tsy maiky hanivoaka. Ne soyons pas empressés de sortir. Fa tena hoe raha ataoko zany hoe raha ohatra hoe mitahentare atsika izy na ny tongotrika tena hoe mba ho tahaka ny imagin'ny Yeshua na endrika Yeshua. Donc laissons-le nous tailler à son image. Et miara-miasa aminazy tsika tena. Et nous travaillons, nous œuvrons avec lui. Satria azoko atsaina ihany moa misy fotoana miteny hoe tanimanga ve hiteny le Jérémie 7:20 iny. Dans Jérémie 18, c'est écrit l'histoire du potier. Le potier. Est-ce que le pot dira à son maître, si on peut dire. Oui. Fantanjona tena hoe manaiky zay koa l'objectif c'est d'accepter. Le fiaretana dia misy ao anatin'izay hoe manaiky. Dans l'endurance en fait, il y a le fait d'accepter. Subir. D'accepter de subir. Zany hoe zay hoe ny maso rehefa ambony ny maso zany rehefa tsy any amin'le hoe ny voalohany aloha tsy hoe hivoaka aingana ao anatin'izao fa ny maso any amin'le tanjona le hoe ity zany mety ampitovy endrika ana amin'ny Yeshua indray zany ty lalovako eto ty. Quand tu fixes ton regard non pas sur la tribulation mais sur l'objectif que le Seigneur veut atteindre pour toi, et j'accepte de travailler avec le Seigneur, et je vais subir ce qui arrive. Parce que c'est encore une grâce de pouvoir subir ce qui se passe. Et je vais pas faire comme le pot qui parle.
ohatran'ilay teo ilay hoe kitihany a na hoe amboariny a ako tsy mety ilay zavatra ataoko dia avy eo indray ataony dia manontany anazy a hoe fa inona ary ty ataonay ity fa tsy izao ve izay ilay hoe tamanga miteny. Donc je vais pas me mettre à la place du potier, je vais pas faire le pot qui parle et qui critique ce que fait le potier. Satria na dia tsy takatra ara tsy takatra androany ara ny zavatra ataony a dia efa hoe amoaka endrika ohatran'ny Yoshua io. Parce que même si je ne comprends pas ce qui se passe et comment le Seigneur me dirige, je sais son objectif, c'est il veut que je sois à son image. Dia efa any ny masoko. Et je fixe mes yeux sur cet objectif-là. Dia fantatro foana hoe mandeha indraindra izy dia omeny an'andray ny fahasoavana ahafahako miatrika an'ilay Et je sais aussi que quand le lendemain, ça va arriver, et je sais que le Seigneur, par la grâce, va encore me donner la capacité de tout endurer, de tout subir. dia miakatra kilasy amin'izay fotoana izay. Et je monte de grade à ce Raha moment-là. ohatra izany ka hoe T1 ako a Donc si j'étais en classe T1, primaire, dia mba mety hoe miakatra tsy haiko afaka tenena mihitsy hoe mety efa T5 aho zao. et je vais passer, si j'accepte tout ce processus, je vais passer en classe T5. Satria ilay izy tena sokafan'ny tompo izany masontsika hoe Parce que le Seigneur ouvre nos yeux. ny fizahan-toetra efa eo foana efa hoe namantsika Les tribulations sont toujours là. dia raha tsika raha hoe C'est notre compagnie. raha tsika hoe hitaraina foana dia hiteny foana hoe Et si nous allons toujours nous plaindre et de prier au Seigneur qu'il nous enlève de là, dia ohatrany hoe mikarakara n'le nofontsika ihany tsika ao anatin'izy. c'est comme si nous entretenons notre chair en fait. Nefa ny tena nitanjon'ny tompo tena hoe ny hamono izay moa Alors que l'objectif du Seigneur, c'est de tuer notre chair. ahafahany mamoaka n'le endriky masy Pour que l'image de Machia soit révélée. ary io tena amin'ny endrika be da be a ianao aza mieritreritra hoe rehefa hoe fahoriana izany dia mety hoe zavatra ngeza be mihitsy. Et ça, c'est de plusieurs manières. Ça se présente de plusieurs manières, la tribulation, la souffrance. Fa matetika moa amin'ilay zavatra le tsy tiantsika na le zavatra tsy tiantsika ireny ary nge dia efa fahoriana ho antsika zavatra tsy tiantsika atao fotsiny Ça peut être des petits détails, des petites choses que nous ne voulons pas faire, par exemple. Zay zavatra heretantsika reny mitambatambatra be da be. Et c'est ça qui s'amoncelle après. no hoe rehefa miaritra tsika dia hitantsika fa miala amintsika ihany io avy eo. Izy zany rehefa hitan'ny tompo ianao hoe io arany fa mahazo lesina le zanako a dia izy ihany amin'ny fotoanany voatendriny dia afindrany ianao. Si le Seigneur voit que nous commençons à comprendre où est-ce qu'il veut nous emmener, et il va nous déplacer. Dia misy passage zay eo amin'ny Ezekiel raha tsy izy hoe Ezekiel 3 izay tena anisan'ny makahery be. Dans Ézéchiel 3, izy a dans Ézéchiel 3, c'est écrit et c'est très encourageant. Izy mihitsy no le naniraka ny Ezekiel izy dia 3 a andininy fahavalo. Voilà. 3:8. Oui. Indro. Et oui, donc Ézéchiel chapitre 3, verset 9. Et j'ai rendu ton front semblable à un diamant, plus dur que le roc. Izany hoe ao anatin'io a rehefa mieritreritra zany tsika hoe vato na sahala amin'izany dia misy mafimafy ao. Donc ça nous fait penser à de la pierre. Donc c'est quelque chose de dur. Dia niresaka an'ilay hoe stabilité sika teo. Et nous avons parlé tout à l'heure de la stabilité. Hoe rehefa ianao zany rehefa zatra miaritra. Donc quand tu as cette habitude d'endurer, dia lasa mafimafy ianao, mavitototsika ositsika. tu deviens comme un roc, tu deviens, on va dire, dur comme la pierre. Fa io a Ezekiel mihitsy ny arany tena nitenenin'ny Yoshua hoe amafiko izy ny tarehanao hiatrika ny tarehany ary ny andronao hanatrika ny andriny. Mais Yeshua s'est vraiment adressé à Ézéchiel au verset 8. Voici, j'endurcirai ta face contre leur face et j'endurcirai ton front contre leur front. Ary io vavaka efa natao. Misy fotoana ianao tena hitanao hoe misy zavatra zany angatahanao amin'ny tompo. Misy zavatra tenenao. Il y a des moments où il y a des prières que tu adresses au Seigneur. Fa hitanao hoe tsy valiany arak'izay le izy. Mais la réponse ne vient pas comme tu le souhaites. Avy eo ianao tonga amin'ny passage amin'ny ohatry ny hoe andininy soratra io dia miteny mihitsy ianao hoe amafiso Yoshua ny andro koa raha hiatrehana rehefa tsy maintsy hiatrika ihany ako. Et tu arrives à cette finalité comme à Ézéchiel où tu demandes à ce qu'on t'endurcisse pour que tu supportes ce qui va se passer.
dia tena ameny ianao. Et le Seigneur le fait. Tena hoe manome fahasoavana anao izy hiatrehanao an'ilay izy. Il te donne cette grâce de pouvoir traverser. Ary le izy tadidio fa raha itsika mahintsika ny hiatrika tena tsy tafelao tsika. Et rappelons-nous que si nous, en tant qu'êtres humains, nous pensons pouvoir réussir, Tena tsy maharitra nous n'allons pas pouvoir endurer, Satria maharary. nous n'allons pas pouvoir subir parce que ça fait mal. Fa rehefa ny tompo mihitsy ny manome antsika an'izay hoe kapasité na izay hoe tanjaka na hery fanaovana ahafahana miatrika izay na Quand c'est le miatrika. Seigneur qui donne cette capacité de pouvoir endurer, de pouvoir subir, Dia vitany amin'ny alalantsika ilay izy. et nous pouvons le faire par sa grâce. Dia za tena te handrisika antsika tsirairay avy Et je tena veux hoe vraiment vous encourager. andaontsika hiakatra dingana indray. Allons, on va monter de grade, de niveau. Andaontsika tena angataka amin'ny Yoshua araka ny hoe hamafiso ny androko Allons demander à Yoshua de vraiment endurcir notre front mba ahafahako miatrika ny zavatra misy. pour que nous puissions vraiment affronter ce qui se passe. Araka ilay lazaina teo hoe raha ho namana ihany ny fizahan-toetra. Et comme on l'a dit tout à l'heure, comme la tribulation est maintenant notre compagnon, Dia tena hoe tsy hanao an'izay hoe maika hivoaka maika hiala tao izay. ne faisons plus comme avant où nous voulons tout le temps échapper à cette tribulation. Fa hoe na hamonjy izy na tsy hamonjy izy na ho regleny io na tsy ho regleny Mais izy. maintenant qu'il réponde à notre prière ou pas, qu'il règle nos problèmes ou pas, Dia tiantsika tsy hivadika aminy. et on ne va pas, on va rester fidèle à lui. Zay mihitsy ny mantson'ilay izy. Parce que c'est ça en fait. Betsaka ny olona ao anatiny hoe ny fizahan-toetra sy ny zany no mamotsitra ny tanàna. Parce que nombreux sont ceux qui passent dans la tribulation et qui désespèrent et qui lâchent la main du Seigneur, Tsy manana an'izay hoe fiaretana zay qui n'ont pas cette endurance fa maika hiala et qui fotsiny. sont pressés de sortir de Dia cette, rehefa mafy ny de tena cette mafy dia tribulation ahifiny amin'izay le et tanana qui lâchent la main du Seigneur. Fa ny antsika tena hoe araka le Jakoba trankerantsika indray ny Jakoba Mais prenons Jacques, ny Jakoba toko voalohany Jacques chapitre 1. izao ny lazainy. C'est écrit: Ny Jakoba mpanompo ny Elohim sy Yoshua Masia tompo mamango ny foko 12 monina any am-pelezana. Ry rahilahiko, ataovy ho fifaliana avokoa raha hiara-ny fakam-panahy samihafa ianareo, satria fantatrareo fa ny fizahan-toetra ny finoanareo dia mahatonga faharetana. Fa aoka ny faharetana hisy asa tanteraka mba ho tanteraka azy feno ianareo ka tsy hisy tsy ampy na inona na inona. Donc on va lire à partir du verset 1. Jacob, esclave d'Élohim et seigneur Yehoshua Mashiach aux 12 tribus qui sont dans la diaspora, salut. Mes frères, estimez comme une entière joie quand vous rencontrez diverses tentations, sachant que la preuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, en sorte qu'il ne vous manque rien. Amen. Amen. Izany hoe araka le lazaina teo hoe eny marina fa rehefa misy zavatra mitranga aloha tsy araka ny eritreretina dia tsy ho faly mihitsy ianao. Oui, c'est vrai que quand il y a quelque chose qui se passe d'imprévu, on n'est pas content. Ny zavatra misy matetika dia na tsika mitomany na tsika tesitra. Soit satria nous tsy araka ny pleurons, eo. soit nous sommes en colère parce que nous attendons pas à cette chose. Fa eto anefa ny Jakoba dia tena miteny mihitsy ny atao fifaliana hozy izy. Mais Jacques, là, nous rappelle pour que ce soit pour nous une entière joie. Ary io zay le niteneniko teo tsy ho tonga fifaliana amintsika mihitsy le izy raha tsy efa manana an'izay le hoe fafanekena zay tsika. Mais ce sera jamais, on ne ressentira jamais cette joie si dans un premier temps nous n'acceptons pas d'abord. Dia rehefa tsapatsika le pensée an'ny tompo na le hoe fanirian'ny tompo ao anatin'ilay izy hoe ahatonga anao ho tanteraka hamoahany endriky Masia aminao io. Et quand nous nous souvenons justement à ce moment-là ce que le Seigneur veut faire de nous pour que nous soyons à son image, Dia zay vao afaka ohatrany hoe miaccueillir zany na ataosika hoe hiteny amin'ilay izy ve tsika hoe tonga soa, mety hoe mbola tsy ahatonga, mety hoe tsy tafatenany za tsika fa tena hoe raisitsika zany le izy. et c'est là que nous pouvons commencer à accepter ce qui nous arrive et le vivre en commençant à ressentir cette joie.
fahaverika any tena fahasoavana le Mais izy. je répète encore, hein, tout ça, c'est vraiment la grâce. Io raha tena hoe tiatsika ny hoe anana an'izay dia afaka ataony eo soa amintsika. Si vraiment nous avons dans notre cœur, nous souhaitons vraiment avoir cette mentalité-là, le Seigneur nous la donne. Ary tena hoe manampy atsika zany izy e. Et il nous aide. Itsika arany amin'ny ankapobeny rehefa misy tanjona ho atao zay. Et nous, en général, quand nous avons un objectif dans notre vie, mpanao fanatanjahantena, comme un athlète par exemple, satria rehefa miresaka an'izay hoe endurance zay tsika raisiko kely le izy amin'ny teny frantsay teo, comme quand nous parlons de l'endurance, dia matetika ny mpanao fanatanjahantena ny tena manana an'izay endurance zay. ce sont souvent les sportifs qui ont cette endurance. Satria miaritra zavatra mafy. Parce qu'ils endurent quelque chose de Satria dur. misy tanjona tsy aloha Parce azy. qu'ils ont un objectif à atteindre. Dia tsika tena hoe mihoatra lavitra noho ny volamena ety ambonimbony mambanin'ny tany. Et pour nous, c'est encore plus que l'objectif du sportif, en fait. C'est plus que l'or qu'on souhaite sur cette terre. Zay hoe hitovy endrika ny Masia zay. C'est d'être à l'image de Machia. Tena hoe ho mbady vonona. C'est pour être une fiancée prête Dia zay no mampatonga antsika pour les hoe noces. hiaritra tsika. C'est pour ça que nous devons endurer. Tsy irery ianao anatin'le izy. Tu n'es pas seul. Fa miaraka tsika miaritra. Nous sommes réunis pour endurer ensemble, pour subir ensemble. Manana ny fomba hitondrany ny tompo amin'ny endrika maro samihafa. Le Seigneur dirige chacun selon ce qu'il veut, Fa tena de plusieurs manières, tena miantso antsika izy hoe ndao tsika hiaritra. mais il nous Ndao tsika appelle hiaritra. à endurcir et à subir. Ao anatin'izay fiaretana izay Et c'est dans cette endurance, dia misy zavatra be da be lavina. il y a beaucoup de choses dont nous devons nous refuser, que nous devons Misy refuser. teny be da be tsy valiana intsony. Il y a des paroles auxquelles nous ne devons pas répondre. Misy zavatra zay niteneniko zay hoe na manana ny rariny arany dia mety hoe tsy hiteny intsony fa zay le miaritra e. Il y aura des moments où même si nous pensons avoir raison, nous allons nous taire. Fa tadidio hoe ny tompo rehefa manginitsika dia miady ho antsika. En nous souvenant que quand nous ne parlons pas, le Seigneur combat pour nous. Ary hoe angana tafavoaka kokoa. Et nous allons sortir de l'épreuve fanekena plus zay. rapidement quand nous acceptons. Dia mbola ampitombo an'izay hoe fiaretana ao aminazy amintsika tsirairay avy izay ny tompo. Que le Seigneur augmente encore un peu plus notre capacité d'endurer. Dia raha isika anie mbola misy andininy farany eo amin'ny apokalypsia. Prenons le dernier verset dans Apocalypse, Apokalypsia toko voalohany le chapitre 1, Apokalypsia toko voalohany andininy fasivy. verset 9. Izao jaona izay rahalahinareo koa sy namanareo amin'ny fahoriana ary amin'ny fanjakana sy ny faharetana ao amin'ny Yoshua Masia. Moi, Yohanan, votre frère, qui participe aussi avec vous à la tribulation et au règne et à la patience en Yahushua Mashiach. Ireo le karazana teny miverina teo hoe fahoriana, fiaretana, faharetana moa zany misy mahasamihafa kely amin'ny teny gasy sika, hafa ny miaritra dia hafa ny maharitra. C'est de cela que nous avons parlé tout à l'heure, de la tribulation et de la patience. Et en malgache, c'est bien, il y a bien une différence entre ces deux-là. Satria ny miaritra misy zavatra mafy ao. Dia zavatra mafy zany no hiaretany. Parce que dans la tribulation, il y a la patience qu'on doit avoir, c'est qu'il y a une souffrance derrière. Fa ny faharetana indray donc c'est-à-dire la persévérance. La persévérance. Ny faharetana indray misy zavatra ataonao miandry ianao satria misy vokany. Mais la persévérance, c'est un état où tu attends quelque chose. Zany hoe tsy voatery zavatra mafy io, tsy voatery fahoriana io. C'est pas forcément quelque chose qui te fait souffrir. Fa le fiaretana amin'ny teny gasy na hoe endurance izy amin'ny teny frantsay. Mais l'endurance, zavatra mafy fa hiaretana. C'est quelque chose qui te fait souffrir, mais tu subis. Dia ho hitantsika fa tena
manova be ny fiarahantsika miaraka amin'ny Yoshua io. Et nous allons voir que c'est vraiment une grande différence hein, à partir du moment où nous avons compris notre marche avec le Seigneur. Ity zany raha hoe raha resana dia hoe taolana ositsika. Oui, Efa tsy vonontsony izy. ça peut être la nourriture en tant que solide, la nourriture solide et non plus du lait. Fa tena zany teneniko zay hoe mampiakatra antsika ambonimbony kokoa le izy hoe andao indray mba hiaritra e. Mais comme je vous le dis, andao mba ho mafimafy tototsika eo amin'ny Yoshua. Nous allons monter de niveau avec le Seigneur et nous allons pouvoir endurer dans la joie avec le Seigneur. Marina fa raha eto am-pizarana an'izany teny zany ara dia fantatra hoe tsy mora le izy. Et même en partageant la parole là maintenant, on sait que c'est pas facile. Fa fantatra hoe fahasoavana ny ahafahana miampita ao anatiny. Et on sait que c'est par la grâce seulement qu'on peut traverser. Dia ho antsika tsirairay avy izay mihaino an'izao Et fandaharana pour chacun de nous qui avons écouté l'exhortation, je ne sais pas par quel tunnel tu passes, par quelle épreuve tu passes. Fa tena manonona hoe ameanao an'izay endurance zay ane Yoshua. Mais vraiment, je prononce pour toi cette endurance, la grâce que le Seigneur te donne afahanao tena hoe mihoatra ahoana moa zany pour que tu puisses devancer, traverser. Anio mba ho amin'ny vonany ary tena hoe atonga anao hitovy endrika bebe kokoa pour que tu puisses vraiment traverser, que ce soit tout pour sa gloire et que tu sois vraiment à l'image de Mashiach. Parce que c'est ce dont nous avons besoin. Misy mpanoratra zay any ivelany any dia nanoratra boky izy hoe rehefa tsy amin'ny teny anglisy moa le izy fa hoe when Yoshua doesn't fix it, zany hoe ahoana rehefa raha ohatra ka ozy izy ka tsy vahany mihitsy olana io. Il y a un écrivain étranger qui a écrit, c'est en anglais, mais quand le Seigneur ne te donne aucun repère, ou ne règle pas les choses. Donc, zany hoe avelany mihitsy ianao ao anatin'le izy et qu'il te laisse vraiment mariner dans cette chose. Dia ahoana ny fomba fiatrehanao. Et comment tu affrontes cela. Dia eo amin'izay mivoaka le mot hoe miaritra. Et c'est là qu'il y a le mot qui sort de l'endurance. Fa izy ny manome anao an'izay fahasoavana izay. Mais c'est lui, c'est le Seigneur qui te donne cette grâce. Raha ohatra raha eo daholo ny zavatra rehetrarehetra zany hoe atao daholo mety hoe ho avy ny satana ho avy ny fanahy ratsy hiteny anao hoe aty atao dia mivoaka atao ianao ty dia zao. Supposons alors, oui, qu'il y a toutes les solutions qui se présentent à toi, le Satan qui te dit fais ceci, fais cela. Rehefa manana an'le stabilité. Oui, mais que ça y est, tu as acquis cette stabilité dia tsy voahozongozona intsony et tu ne seras plus ébranlé. Ary ny anany tena anisan'ny tena hoe faniriko dia ho tonga amin'izay hoe olona disciple ny Yoshua zay manana stabilité zay. Et moi vraiment mon désir c'est que nous soyons des disciples qui ne sont plus ballottés à gauche à droite. Zany hoe mahafantatra ilay inoantsika tsika. C'est-à-dire que nous connaissons celui en qui nous croyons. Amonjy izy amin'ny fotoanany. Il va nous sauver au moment fixé par lui. Fa mahatady saoka tsika. Mais nous pouvons subir, nous pouvons endurer. Ary tena hoe afaka mijoro vavolombelona amin'ny fahatsarany foana. Et que nous pouvons toujours témoigner de sa bonté. Na tsy takatra tsika raha ny zavatra ataony. Même si nous ne comprenons pas où il veut nous emmener. Le Sadraka sy Abednego teo ary Meshaka teo. Comme Meshach, Shadrach et Abednego. Na ohatrany tamin'ny Daniel koa. À l'époque de Daniel. Fa zao tsy menatra zay mandry any Yoshua. Mais celui qui attend, qui espère Yoshua ne sera jamais confondu. Dia zay ny afaka ambara hoe tena ndaontsika hanana an'izay fiaretana zay. Et c'est ce que je veux vraiment vous dire aujourd'hui. Soyons dans cet esprit de pouvoir endurer. Et le Seigneur sera de notre côté. Celui qui espère en lui sera conforté et il aura des ailes d'aigle pour voler. Amen. Amen. À lui seul soit la gloire.
fiadan'ny Masia mbola ao amintsika foana. Donc la paix de Machia sur nous.